de l'indépendance de Madagascar. Et aujourd'hui, 14 octobre, on a pris le pouvoir parce qu'il n'y a rien qui marche à Madagascar. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de président du Sénat, il n'y a pas de gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Là, on va travailler, on va chercher. On va trouver un PM de consensus accepté par tout le monde, surtout par les jeunes. Les jeunes Z. Voilà. Mais, colonel, est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État? Non, c'est pas un coup d'État, c'est une prise de responsabilité. Merci mon colonel! Merci mon colonel! Merci mon L'âme. Les dispositifs. Mais allez, Aurinan. Naurinan. Cepat. Écartez. Saolu. Les lames de Sitamis. Saolu. Ok, ya. Masap. Ok. Memura watika yangere. Memura. Memura madama memchayan. Memcha mura-mura ya deh. Memcha mura-mura deh. Memura. Rasa cita lelale memura ya. Ale pano kaseta lom seis bandai. Alom bandai je. Awe. Oh makasih sih. Awe. Ngerti.
Skavy amizay ka sary amizay va tsy. Skavy amizay le lala. Ana fandroba-droba mampiantso anareo journaliste zay. Mampiantso anareo journaliste zay va veo ok. Olona ka sary zay. Tsika makaty mahao. Ni malalaka amizay les militaires dans le rang. Les militaires dans le rang. Amaly fanontanianareo rehefa avy eo nareo mba satria ty caméra mila saiko raha misy fanontaniana Mbola misy fanjakana veto Madagasikara amizao say misy vaovao. Misy fanjakana inona izany zao mijoro eto Madagasikara. Vaovao ndraiky Madagasikara amizao dia zao. Tao anatiny zay 3 andro 4 andro zay dia mety tsapanareo fa tato amin'ny tafika malagasy ny tao amin'ny gendarmerie sy ny polisy ny mbola misy fanjakana. Fa ny ankoatran'izay fa tsy hita tsony hoe mbola misy fanjakana ve. Ary manomboka androany? Manomboka androany misy fanjakana mijoro manomboka androany ary zay no iasanay manomboka zao oro zao. Mbola averinareo ve zany fa tena hoe tsy coup d'état ty zava-misy mon colonel. Fandraisana ndraiky tsy angamba no andraisako azy fa tsy coup d'état. Rovina tsara moa nitsangana le gouvernement vaovao. Mbola ijerin'ny PM aloha tsika zao dia mbola iantso anareo rehefa Iza military ny fanjakana vaovao mijoro ty. efa nambara tary amin'ny Botsiroitra fa misy filakevitra no hitsangana hoe tonga azy. Conseil présidentiel De la refondation. Dia miaramila daholo ve zany misy fila to? Misy filaka. Misy fampiresana avy amin'izany sa dia tondrotondrona fotsiny? Tondrotondrona Hoe ianona makaty dia ianona makaty sa misy fampiresana? Tonga dia fantahina mahitsy be ka. Olona responsable daholo ny olona ho voatendry ao. Dikan'izay tsy tsongotsongona fotsiny fa olona tia tanindrazana. Zay no ilainay. Ahoana zany le fandravana assemblée nationale. Tsaiko aloha fantatro tsaiko hoe za tsy mahay lalàna ve zany ohatra ny taratasy tsisy sonia tsy fantatro hoe mety misy lalàna ve miteny hoe misy vide juridique ny amin'ny taratasy ohatran'ireny na tsisy sonia dia afaka mandeha tsy fantatro hoe zareo mahay lalàna no mahay an'izay fa za tsy mahay aloha hoe dia mahita hoe tsy ohatrany tsy haiko ny taratasy tsisy sonia. Tao anatin'ny filaminana fifanarahana tanteraka ve le fidinana teo amin'ny lampana Botsotro tamin'ny somary variana kely satria tiako tena sana hoe tianarana teo anivon'ny mifanaraka zany nareo tafiditra tao sa tsisy ninona mety tsy naheno pobasy teo angamba ianao mety tsy nahita olona naratra na zavatra nikorotana dia fifanarahana tanteraka iny aminay samy miaramila. Azo aiza am'izao zany le fitakin'le vahoaka mon colonel satria raha nitatsika nisy fitakin'ny vahoaka zavatra dia vahoaka nefa nitafika an'izay ataontsika hoe mpitandro filaminana no mandray fahefana. Za mbola ampiantso ny entité rehetrarehetra indrindra le tanora. Indrindra le tanora mbola ampiantsonay hidinika miaraka aminay fa tsy hoe za irery no anapa-kevitra amin'izay zavatra atao eo fa zay entité rehetrarehetra nandray anjara tamin'ny hoetsika io hoe zanay antsoina daholo ary hoenoina inona ny etaetana. Zahay tsy olona mialatsiny mampiasa an'le teny vazaha hoe charlatan na be resaka mandainga ka hoe androany dia hovaovanay daholo ny olana amin'ity firenena ty fa hiezaka zahay hamaha ny olana ara-tsosialy zay mampinainaina atsika malagasy hatramin'izay ka tsy henoiny mpitondra. Inona ny priorité zany am'izao colonel? Zavatra lara-pahamehana zany. Ny ankamiana? Ny olana ara-tsosialy ny ankamiana, ny vidim-piainana, ny jiro sy rano. Zay zao ny ankamiana zao dia
migadra politika ho izy ianao teo zay esorina daholo avoaka daholo reny mba ilaminany mba hisy ny fihavanana sy ny fampitokisana amintsika rehetra ndray. Misy ihany koa ny resaka mahakasika an'ireo mpanoana hoe ny sinoa sy ny rosiana efa vonona miala tsy ho mpanoana antsika itsony ve zany ny frantsay manolotra eto manahoana ny zahay nanao an'ity zavatra ty mbola tsisy firenena vahiny ny resaka aminay na iza na ny frantsay na ny rosiana na ny sinoa mbola tsy nisy ny resaka taminay. Zay angamba ny afiteneny stratégie mitafitra amin'ny mety fisin'ny fiaman'ireo milisy sy ny tiako efa adina tao izy ity ny zavatra ivavahana nangatana amin'Andriamanitra mba tsy hisy raha mandrika be loatra engany mba tsy hisy zany milisy resahana eto zany mba mitsoka nanaraka azy zany angamba ny milisiny. Manahoana kosa asa voky izy zao dia ahoana ny toleny anazy miankina aminy angamba zay izy angamba no tokony antanitsika an'izay hoe ahoana ny ianao ahoana ny mahakasika ny tamin'ireo androm-panjakana rehetra zay mijoso zay efa niala ihany koa tao anatin'ity hoe ora business akazany raha-pirenena ity efa nisy fampiresahana maro ary rehefa avy eo angamba misy androm-panjakana anankiray ho tonga eo fampiresaka aminay indray zay mifampiresaka foana. Ahoana mahakasika ny avolopa eny hoe misy miaramila sy carte présidentielle mbola tsy manaky anareo any tsy marina angamba zany. Misy mpanao politika ve miaradia aminareo amin'izao? Tsisy to national toetrany ravaina inona ny antony manokana dia sa misy antony manokana zay mbola holazaina anareo amin'ny manaraka. Azafady fa misy zavatra teneny koa efa miezaka zany zahay zao hiasa hamerina an'le tany ho tandalana indray dia mangataka amin'ny tsika tanora GNZ surtout ny syndicat rehetra zay nilatsaka teo Analakely teo mba hiverina amin'ny asa ny tsirairay daholo dia hiverina andatabatra hifandinika miaraka aminay zay zany ny fangatahana azy mba hampandeha ny raha-pirenena mba tsy hampisy an'io lavaka be ao amin'ny kesy-mpanjakana amin'izao fotoana io zay zany ny angatahana ataka hoa zay tsy ordre zany fa fiangaviny. C'est un peu long. Pourquoi ne pas chercher un... Oui, on cherche un traducteur, mais c'est pour on fait les deux. S'il vous plaît. Bon, je pense que vous devez poser une question et je dois répondre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quel va-t-il advenir du président Radouani? Ça dépend de lui. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de l'armée? Au niveau de l'armée, c'est la liesse. C'est la liesse populaire dans l'armée. La question, je ne comprends pas. Pourquoi vous avez pris cette décision? On a pris la décision parce que j'ai expliqué ça plusieurs fois. Parce qu'il n'y a rien qui marche à Madagascar. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président du Sénat. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a rien qui marche. Donc, on doit prendre la responsabilité, en fait, c'est ça. Et allez-vous gouverner en coopération avec le mouvement Gen Z? Bien sûr, parce que le mouvement a été créé dans la rue, donc il faut respecter la sollicitation et les demandes de la rue. Et qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines? Qu'allez-vous faire dans les prochaines semaines? Là, on va former le gouvernement, on va trouver un terrain de consensus en fait pour qu'il puisse former son gouvernement. Voilà ce qui va se passer. Allez-vous tenir des élections? Bien sûr. Bien sûr. Au minimum dans les 18 mois ou au maximum 24 mois. Il s'agit donc d'un gouvernement de transition? Voilà, c'est ça, un peu. Comme en 2009? Pas vraiment. Pas vraiment. Ok.
Ie dia izay narahantsika izay ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny
Ye tazana ety amin'ny kapisady ety ihany koa ireo solombavam-bahoaka tonga tsikelikely izy ireo. Reny tazantsika reny ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara.
resaka fa magnina be karaha miakatra hatramin'ny abone mety nidresaka afatsy manino zao izy député fanavotana zao natao hoe député fanavotana miaraka daholo solombavam-bahoaka ny fanavotana solombavam-bahoaka ny fanavotana fanavotam-pirenena ho an'ny rehetrarehetra isaka nama indrindra ho anareo voateritery solombavam-bahoaka indépendance miaraka Vous maîtrisez ça? Vao aí, vou te tunga força, não? Kangachi votana, kangachi tandele courant. Tu n'as défendu le courant. Vou te tunga força, não? Vou te tunga força.
Tsika fa solombavam-bahoaka Madagasikara ireto tonga aty amin'ny Kapsaty ireto raha tsika mahita moa zany no ny atondian'izy ireo ety an-toerana. Aty amin'ny cercle messe moa zany no nandehanan'ireto solombavam-bahoaka ireto mety sionana amin'ireo lehibe ety.
Patsevina ihany fa aty amin'ny cercle maison no misy an'ireto solombavambahoaka ireto.
Rahatsaivina dia tsy asy amin'ny kapisato no niditra ireto solombavambahoaka ireto nandeha tongotra avy eo nandeha namonjy taty amin'ny cercle messe. Solombavam-bahoaka avy amin'ireo vondrona parlementaire misy rehetra eo anivon'ny anteny miram-pirenena izy ireo. Rahatsaivina zavana seho tany amin'ny anteny miram-pirenena dia tomposan'ny fivoriana tsy ara-potoana rehefa nahatratra ny fetrisa ahafahana manao izany niditra avy hatrany tamin'ny fandalinan'ny motion d'empêchement izy ireo hoentina manala ny filoham-pirenena amin'ny asany. 30 ireo solombavam-bahoaka nanao eny andatsapato eny tamin'izay motion d'empêchement izay.
tapahana vetivety ity famitana mivantana ity dia miverina trany avy eo rehefa tonga eo ireo olona tokony handray an'ireto solombavam-bahoaka ireto.